Karavalomanana anatrika ny GMJ Mada andian'ny fahafolo iny efatrano sakanana teny amin'ny lalam-pirenena fahafito. Fakanan-kery ny zazavariry eto Madagasikara misy ifandraisany amin'ny famatsim-bola mandritra ny fividianana. Fitantanana ny firenena fanjakan'ny Baro no misy eto Madagasikara hoy ny antoko-teza. Manatitra ny arabaton'ny kilasy tongivavy tonga tsoto anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny ity aliny sabotsy 3 septambra 2022 ity. Manasana ho ampanajana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Araka nambara tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia fanantsirabe ny filoha Marc Karavalomanana amin'izao fotoana izao rehefa nahazo fanasana avy amin'ny fiangonana katolika hanatrika ny fionamben'ny tanora na ny GMJ andiany fahafolo tsy nasakana ny filoha Marc Karavalomanana ireo sangatsakana teny andalana. Rehefa vona moa ny sary mahakasika izay dia hoentina aminao izay rehefa avy eo fa izao sika dia hivatika ao anatin'ny vaovao hafa kosa indray. Manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana jera akaiky ary andray an-tanana faran'izay aingana ireo zazavariry eto Madagasikara ny fikambanana ankehitriny ny tarika fahafatesan'olona marobe ary mifono resaka politika avolenta ny fangalarana zazavariry hoy ny filohan'ny fikambanana ka tokony anokafana fanadihadiana. Iravo Razafomainina sy Toky Ramarilano mitatitra izay vaovao izay. Fantaniana marobe no tsy voavaly ao ambadiky ny fakanan-kery ny zazavariry izay nirongatra tato ato. Anisa mampametra-panontaniana ny fikambanana mihay azy ireny ny tsy fahatratrarana ireo tena ato tonokotrika sy izay mety ambadika politika amin'izany. Manay ny fikambanana fa mety misy mikasa manao fitadiavam-bola amatsiana fifidianana ny zazavariry. Ny zavatra misy aloha dia tsy fantatra mazava hoe atao inona tokoa ny ataova fa be ny rumeur mandeha nefa ny tsara marihana misy ny karazana famatsim-bola ao ambadika izay karazana fampiasana vola izay no anisan'ny tiana mba hivoaka marina ny hoe iza ny olona maniraka iza mba tiana hivoaka marina fa tsy lasa miaina anatin'ny ororo tanteraka foana amin'ny zavatra rehetra. Ny tranga misy tany Afrika dia rehefa manakaiky fifidianana dia rehefa eto amintsika dia akaiky fifidianana tokotoy izao dia tsy fantatra tsony hoe iza ny te-hiditra ve no manao sa nefa aperiny sanatria no te-hitazona toerana ohatr'izay ilay zavatra mampiahiahy izay no mahatonga anay hoe mba hivoahan'ny raha ny tena fanadihadiana marina mba tsy hananany eo anivon'ny fikambanana sy fianakavian'ny olona manana variry haia eo anivon'ny fitondrana. Mangatraka ny anokafana fanadihadiana moa ny fikambanana manoloana ny fakanan-kery ny CCS. Itsekilana manao antso avy amin'ny tompona andraikitra mba tena hiaro sy hijery ny momba azy ireo toy ny sehatry ny asa izay apetsaka fanilikiliana. Mangataka ny mba hanokafana ny fanadihadiana lalina makasika izao raharaha izao hoe iza tokoa ny tena ambadika izay no anisan'ny fangatanay amin'ny andriamatoa filoha. Eo ihany koa ireo mpisehatra eo amin'ny zon'olombelona rehetra fa hijerevana akaiky izao toetra raha iainana izao satria dia mitaintaina tanteraka ny olona variry, ny ray aman-dreny, ny fianakaviana izay tena anatina ororo tanteraka lasa misy sakana izy amin'ny ny fiainan'ilay zaza satria no nitahotra dia tsy afaka mandeha ny an-tsekoly, tsy alefa andray aman-dreny. Eo ihany koa ny sasany efa lehibe tokony miasa tsy afaka miasa no nitahotra manoloana an'izay zavatra izay. Maniry izay raha maniry mba hisina karazana lalàna manokana amin'ny fiarovana ny olona variry ary mangataka ihany koa izay mba hanaovana sazy famaizana ho an'ireo izay olona tratra eny fa namanao tentative fotsiny ny resaka enlèvement. Fikambanana azy dia manana viny, anisan'ny vina tena voalohany aloha tena tsy maintsy hiadivana makasika an'ity fiarovana ny olona variry. Manaraka izay koa ny resaka fiadivana n'ity discrimination en matière d'emploi ity satria ny olona variry rehefa mba mahavita fianarana dia voahilikilika any amin'ny sehatry ny asa dia izay no anisan'ny ady ho ataon'ny fikambanana ary dia efa miantso an'ireo tompona andraikitra mitahana ny andraikitra eo anivon'ny sampana arak'asa ny ministera ny asa mba hijery akaiky raha misy ny karazana concours izay tokony ho ataon'ny olona variry ka raha admissible izy mba mangataka izay ny hanomezana valeur an'ireo olona variry ireo. Mandina 300 ny zazavariry ao anatina fikambanana eto Madagasikara raha ny fantatra. Isy ihany koa ny fitsirihana azy ireo ny anivon'ny fiarahamonina atony any Atsimonosy ahafahana mitondra fanampiana sy miaro miaraka amin'ny mpitandro filaminana.
fa tsy misy izay tsy mitaraina vokatry ny fahasahiranana sy ny fitangany vidim-piainana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Anisany miaina ao anatin'izany ny mponina any Nosy Be Elville. Nitondra ny fitarainan'izy ireo ny mpikambana iray ao amin'ny RMDM any an-toerana. Nanao izay fanadihadiana izay Mialy Rajonombana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Andry Rakotomalala. Mifanohitra tanteraka tamin'ny fitaom-pitondrany Flo Marc Ravalomanana ny vidim-piainana ao Nosy Be Elville amin'izao fotoana izao. Mijaly ny mponina ny an-toerana manoloana ny fahalafosana sy ny vidangany vidim-piainana, indrindra fa ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Miakabidy ao anatin'izany ihany koa ny hazan-dranomasina izay efa mihoatra ny sarany Anjifanajy eto Antananarivo. Ny asa natao ivelomana nefa zararaha misy. Mampalahelo ny mponina sy ireo tantsaha ihany koa ny fitotongana ny vidin'ny langilangy izay anisan'ny mampiavaka ity faritra ity. Lasa 300 ariary ny vidin'izany ankehitriny raha novarotana 400 ariary teo aloha. Latsaka tanteraka zay fiainana ny vahoaka Nosy Be satria Nosy Be zay fa tsy miegny ary fa tsy mahavita miegny amin'ny fomba mahazatra tamin'ny andro taloha. Efa magnano gestion économie zegny le vahoaka agny satria efa satry loatra zegny fiainana agny amin'izao fotoagna izao ty. Nosy Be hatr'izay vahoaka Nosy Be zegny tsy mivanga raha amin'ny sahafa poulet de chair, tsy mivanga menaka amin'ny sachet zegny dolily fa amintsika mikoragna izao ty miegny amin'izegny vahoaka Nosy Be ary trondro or Nosy Be agnivon'ny ranomasy 15 000 ariary kilo farany mora 10 000 ariary. Tsy mendriky tanànanay raha zegny. Langilangy zao fa tsisy vidiny amin'izao fotoagna izao ty 300 kilo raiky tagnabony zegny le kilo, kafe tagnabony zegny. Anisan'ny toerana mahasarika mpizahatany ihany koa i Nosy Be kanefa tsy hita mipakany amin'ny fiainam-bahoaka mihitsy ny vola azo avy amin'izany. Tsy misy ny fanamboarana ny foto-drafitrasa izay tsy afa-miala amin'ny andavanandro ny mponina toy ny toeram-pitsaboana, ny lalana izay ratsy dia ratsy, saingy toa mitaza-potsiny ny fahorim-bahoaka ireo mpitondra sy ireo tompon'andraikitra voakasika amin'izany. Tourisme agny tegna ny hita fa maro tokoa tourisme miditra ao isaka une semaine. Sidina vola miditra ao 20 € par personne alaindreo agnatin'ny vola io. Tsy hay mandeha ia le vola io. Mahatakagny amin'ny 500 millions na 700 millions par semaine. Or tsy arakaraka le vola midriky le toepiainana ao Nosy Be. Raha koragniny mahakasiky service ao, alaitsika fahasalamagna na bazary na lalagna, tsisy raha pare ary tsisy raha manjary. L'hôpital ao mitady l'hôpital manara-penitra zay vahoaka Nosy Be ao, zay mendriky tanànanay ao ary mitady bazary tsara, tegna tsara. Bazarinay ao maloto, tsisy raha manjary. Lalagnanay ao zay fa loadoaka fa tampenagna foekany amin'ny fotaka mba hialagna amin'ilay lavadavaka zay. Ka sahala ny tanàna tsisy olomboa fidy, tsisy olomboa tendry. Ke mitodika amin'ny fitondrasana ankehitriny mba hijery manokana Nosy Be Elville ao satria Nosy Be zegny agnisan'ny tanàna tokony aboaka karaha tanàna jiaby amin'ny nosinosy magnodidigny nosy Madagasikara zegny. Mikasika ny raharany nidony kosa indray dia nambarany ity mpikambana ao amin'ny RMDM Nosy Be ity fa mbola ao anatin'ny tsy fahasalamana tanteraka ny tenany ary mbola manaraka fitsaboana any amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao. Araka ny fanambara tery ampiandohana dia efa ny Antsirabe ny Flo Marc Ravalomanana namaly ny fanasan'ny fiangonana katolika anatrika ny fionamben'ny tanora katolika na ny JMJ andiany 10. Na dia teo aza ny sakana inefatra nataony zandary teny amin'ny lalam-pirenena 7 iny dia tsy nasakana ny Flo Marc Ravalomanana izany. Mitatitra izay vaovao izay Asin'Andriamalala, Javandriamahefa sy Mano Randriamalala. Tonga namaly ny fanasan'ny fiangonana katolika anatrika ny fionamben'ny tanora katolika na ny JMJ andiany 10 any Antsirabe ny Flo Marc Ravalomanana mivady. Inefatra voasakany zandara nefa ny fiaran'ny azy raha izy azo ny lalam-pirenena 7 iny. Tsy nitsahatra nanakana sy nakasara azy ihany koa ireo zandary teny an-dalana. Fihetsika izay tsy fantara mazava ny tena antony satria tsy nisava ny taratasin'ny fiara sy ny mpamily akory izy ireo.
Nateo aza nefa ireny rehetra ireny dia tsy nasakana velively ny dia ny Filomary Karavalomanana mivady hanatrika ny fihaonam-ben'ny tanora katolika ity fihetsiky ny mpitondra sy ny zandary ity. Efa tsy mahagaga intsony ny fihetsiky ny mpitondra sy ny lehibe ny zandary mpanome baiko. Tsy mipetraka intsony ilay hoe hiaro ny vahoaka sy ny fananany, fa ny fiambenana sy ny fanaovana raha matahoran'ny mpanohitra no tena mahamaika azy ireo. Ny malagasy anefa hitsankilany, matimaty foana noho ny tsy fandriampahalemana ary ny vonomoka miseho amin'ny endro maro samihafa. Santonan'izany ireny vonon'olona nitranga tany Kongo sy tany Akazobe ireny, ka gasy mahery ny 50 no matimaty foana. Tsy tandroka aro ny vozona intsony ny mpitandro filaminana eto Madagasikara, fa natao hiaro ny mpitondra sy ny mpiaradia aminy sisa ary anenjika ireo izay tsy mitovy hevitra aminy. Raha natao tsara fanaraha-maso tahaka izao atao amin'ny Filomary Karavalomanana izao angamba ny vahoaka dia tsy nisy ireny vonomoka ny sesisesy ireny. Ivantsika vaovao hafa tanteraka kosa isika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Anisan'ireo sehatra mbola tsy mahita mangirana sy ataon'ny mpitondra tsinitsinina treto ny sehatry ny fampianarana, indrindra fa ny any amin'ny fampianarana ambony. Tsy misy ny paikady mazava sy matotra amahana ny olan'ireo mpampianatra sy ireo mpianatra hatramin'izao. Mbola variana mandrevy ny filoham-pirenena ka tsy mahafantatra izay tena laharam-pameana ho an'ny vahoaka, ho inambarany mpampianatra mpikaroka iray eny amin'ny universite. Mialy Rajinombana sy Andry Rakotomala. Tsy mifanaraka amin'ny filana fototry ny malagasy ny zavatra ataon'ny mpitondra ankehitriny raha ny zavatra iainan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao no jerena. Raha ny sehatry ny fampianarana fotsiny izao, tsy misy ny vahaolana maharitra rosin'ny mpitondra manoloana ny fitarainana maro isan-karazany ataon'ireo mpampianatra izay efa naharitra amam-bolana maro. Anisan'ny fitakiana ireto farany ny fandaovana ny karama sy ny tambo-karaman'izy ireo, saingy sy tafiditra ao anatin'ny laharam-pahamehan'ny mpitondra mihitsy ny hamahany olana, hafa ny zavatra tsy mahasoatra ano ny hazakazahana. Pirofo mivaingana iray fa inona potehana mihitsy no avy ny zaza sy ny tanora malagasy. Betsaka ny olana misy eto na ny amin'ny fampianarana fototra na ty amin'ny fampianarana ataontsika hoe lycée sy CEG na ty amin'ny fampianarana ambony, betsaka ny olana tokony vahana tsy vahana fa zavatra hafa foana ny tediavina atao, fa nantenana pokaty foana ny tiana atao. Eny ty amin'ny université zao betsaka amin'ny mpampianatra izay efa manomboka kaiky ho retirety nefa tsisy remplacement numérique mihitsy, manana problème ny mpampianatra. Ny heure complémentaire n'izao efa eforotaona tsy voaloha dia mbola direna foana mpianatra nefa le olona efa manao zavatra tsy zakany aina izy. Vakaterakely amin'ireny examen salamizany ireny vola tsy dia betsaka ane ireny nefa dia tsy vahana. Taranaka ane no maty amin'izany, vola lanin'ny ray aman-dreny nanomboka n'ilay zaza tany Amboa mandra-pahatonga azy ety amin'ny université efa manodididina any amin'ny 200 millions 300 millions any ho any. Nefa rehefa velaka izy tsy opérationnel akorany. Atsarao aloha reto université misy eto reto, zavatra tsotsotra madinidinika aloha vahao, zay vao mitetateta ianao
anao université isaky ny faritra sala amin'izany. Mbola variana mandrevy ny filoham-pirenena ho hiatrany ity mpampianatra pikaroka ity ka tsy mahita ny fahorim-bahoaka. Manampitroraka ny tsy fahaiza-mitantana sy ny fijabahana andraikitra izay fototra ny tsy fahombiazana ho hiatrany ny nambarany. Ka le filoham-pirenena mpandrevy any miami tsy mahalala ny réalité eto dia tsy fantany akory ny problème faran'izay madinika tokony hovahana reny. Sahala amin'ny heure complémentaire mpampianatra mbola mandalo any amin'ny filoham-pirenena ne ono hoe jerena hoe ohatrina le volume le vola izay vo aloha nefa isataony io misy le mode de gouvernance mihitsy zany zéro manatody raha ty fitondrany ty no jereny. Fa nitondra ny fanehoan-keviny mikasika ireo skandal na ny adalana isan-karazany ataon'ny olon'ny fitondrana tato ato ihany koa ity mpampianatra pikaroka no sady filohany antokoteza ity na ity izy rano lasa fa fanjakany baro no misy eto Madagasikara satria dia manao ny ataony sy izay daniny kibony avokoa ireo mpiaradia amin'ny filoham-pirenena. Fanampanazavana. Fanjakany baro no misy eto ny gouvernoura manao ny adalany ny aty amin'ny fitondrana raha ny tokony ho izy ny intérieur na ny be ny tanàna ny magistrature de la ville eo ambany fahefany no mibaika ny maramila sy ny sahala amin'izay fa eto samy manao izay daniny kibony. Fitondrana mafiany eo eto prime ministre misolo-tena par intérim ao ministère-ny arena kibony tany tsy hita fotsiny zao ny volamena tony tany tiongontolo zao arahany politique de défense tokony isy na sécurité tokony mena bala lacrymogène ny any fotony any, tokony mena bala blanc ny any fotony any, tokony mena toromaritra raha sanaty ka tonga amin'ny tsy azo oary na ty ambany tifirina fa de baro ka manaprofo reny fa tsy mahavita ny asany le secrétaire général de la gendarmerie fa ny iady amin'ny opposition mamaika azy fa zany politique izany mba hirovana ny ainy olona ohatra ny zavatra hafa mibaitsy tonga any. Hitatria tena kazo be reny nisy faty olona maromaro nenjehana ny mpanao ratsy mbola vo tsy fantatra akory hoe meloka sa tsy meloka dia tonga teto firina tsy tandalany zany tsy lasa fitsaran-janodary no misy eto. Mifandraiky amin'izay vaovao izay nisehona fanamparam-pahefana nataon'ny mpiasa amin'ny kabinetra ny gouvernora ny faritra Morony Manindray ihany koa androany. Filohan'ny mpianatra no noraisiny tamin'ny vozon'akanjo rehefa tsy nifanaraka ny resaka. Ankoatra izay fika sy tanana izay dia nisy fandrahonana ihany koa nataon'ny mpiasa io tamin'ity filohan'ny mpianatra ity. Manameloka tanteraka izany fihetsika izany araka izany ny fikambanan'ny mpianatra Morony Mani na ny fimpiamany izay nanao fanambarana tao anatin'ny tambazotra tserasera. Fa nitrangana firetana androany tao amin'ny siten'ny mpianatra Andrianjato Fianaratsoa niarany entana ny rehetra tamin'ny famonoana ny afo ary vetivety dia voafehy izany. Trano maromaro no nirehitra rehefa niparitaka ny afo izay fantatra fa niainga atao amin'ny préfabriqué Q5. Tsy mbola fantatra mazava treto ny tena antony nitarika ny afo saingy efa misokatra kosa ny fanadihadiana. Vokatry ity loza ity dia vinavinaina ho zato ireo traboina noho izany. Eo amin'ny pejy ny fanabeazana kosa indray dia nivoaka androany ny andiany faharoa amin'ireo tanora ny ofana ny asana call center teny Ambohimanarina. Ho fanalana fahasairana anazy ireo ary fanoezana tombony afana miasa sady no antony fiofanana ho ny solombavambahoaka Todsoa Andriamampandry. Ravirazafi Mahenina sy Toky Ramasla. Nivoaka androany ny andiany faharoa ireo tanora niofana momba ny call center nandritra indray volana teto Ambohimanarina. Ampafantarana azy ireo ny endrikendriky ny asa miandry azy, ny toetoetra takiany mpampiasa ary ny fahaizana farafahakely tokony hanana ny tsirairay ho an'ireo maniry ny asa amin'ny sehatra ity mandritra ny fiofanana. Ahitana tombontsoa be da be na miresaka asa na miresaka ara-bolana na miresaka fahalalana dia kokoa amin'ilay resaka le hoe fivoarana. Tena sahirana satria bakara amin'izao tena efa tsy manana vidiny intsony satria le izy tena efa hoe diplôma ambany dia soa raha nisy an'ity
dia mankasitraka be da be. Ny safidianako anao le resaka moa zany aty daholo ny tanora rehetrarehetra amin'izao ny asa moa zany dia lasa aty daholo koa ny sehatry ny asa lasa aty amin'ny tontolon'ny web daholo amin'izao fotoana izao. Sarotra moa ny fitadiavana asa amin'izao indrindra fa hoe raha ny voabaka fotsiny anao dia sarotra be dia aty amin'ny resaka zany mora kokoa satria ny voabaka ihany dia daviny zareo dia tafiditra ianao. Tsy nasiana loko politika ary tsy nanavahana olona ny fanampiana ireo tanora vao hiatrika ny sehatry ny asa hoy ny mpikarakara. Tsy nanisy sakana izany raha teo ny solombavamboaka tiako Madagasikara vao fito amin'ny poroporotany fahaenina. Dia tsy mijery lafiny politika izy fa nisy na izy loko iny na izy finoana iny na izy takiny ahoana dia vonina foana Andriamatoa Tontsoa Andriamampandry ny miara-miasa amin'ireny olona na tanora samihafa ireny. Tsy ny fampiofanana call center ihany anefa no natokana ho an'ireo tanora eto Ambohimanarina. Vokatry ny tsy fisiana asa ary tsy fampiana ara-bola no antony ampirisihana azy ireo hianatra indrindra fa maimaim-poana. Noho ny fangatahana ny tanora maro ety Ambohimanarina satria hita zany ny fivoarana zany call center zany dia saika mirona zany ny tanora satria moramora kokoa zany ny atavidirana any ka rehefa tafiditra any dia tsaratsara kokoa zany ny karama raha oharina amin'ny zona sy ny asa hafa zany dia nangataka zareo hoe mba ho aizany tsara n'izany asa zany mba ho tafiditra zay anatin'ireny orinasa manao call center reny dia mba asio fanafanana raha mety monsieur le député dia niresaka tamin'ny mpiara-miasa Sambon tena dia nahita koa tena mpanofana tena matianina amin'izany call center zany dia zay zany natonga anay nanisy an'izao fanafanana maimaim-poana ety Ambohimanarina zao. Raha volana zany ny fanafanana dia misy foana zany zay iezahana isy foana zany zay matetika mandrapa fitenenan'ny tanora ety Ambohimanarina indray hoe mba ho vaizavatra hafa indray zany izy dia arakaraka ny filana zany no anaovana azy. Ny fifehezana ny teny anglisy zao dia misy cours gratuit maimaim-poana efa 2 taona mahery zay dia no fangatahan'ny tanora koa zany zay dia mbola misy foana hatramin'izao. Eo koa ny informatika zany eo koa ny resaka asa tanana ho an'ny association ny vehivavy rehetra dia manohana zany ireo olona tena sahirana manampy ary misy fanafanana maro koa no atao ao anatin'izay zany dia manampy moa zany na ara-tsaina na ara-pitaovana na ara-bola. Pejy fahasalamana kosa indray dia aretina maro no mipoitra rehefa vanim-potoana ny ririnina hoy ny mpitsabo no ny androna fanatampoka ary ny vadika nangatsika vetivety teo anefa dia ny rongatra ny aretina lagaly. Azo tsaboana tsara nefa izany ary tsy tokony atao amenatra ho hiatrany fanazavany mpitsabo nanaovany Ravo Razafimahena sy Tahiriniana fanadihadiana. Marary roa isan'andro nanomboka ny herinandro teo ny fantatra vavoan'ny lagaly ho andreo nanantona ny toeram-pitsaboana iray. Tsy fahazakana sakafo na hatsiaka izay antsoina hoe alergia no heverin'ny olona fa mahazo azy saingy voatilo lagaly no izy mangidihidy tsy mijanona ary mibotsimbotsina. Ny lagaly dia aretina azo avy amina kankana anankiray antsoina hoe Sarcoptes cabei. Dia izy io mangidihidy sy amin'ny tanana ny vatana rehetrarehetra dia mangidihidy indrindraindrindra amin'ny alina. Dia ny afantarana anazy dia tsy hainao rery ny voa ohatrano na ny ankizy fa jerena mety misy voa 2-4 dia manarak'izay ny ankizy miara milalao amin'ny ilay ankizy ao tokotany eo mety misy voa. Ny zavatra voatsikaritra ary tatoato dia olona jerenao olona madio be zao jerena izy fa tena madio nefa tratran'ny lagaly tsy ny olona maloto ihany ny tratran'ny lagaly fa ny olona madio dia mieritreritra sasany fa efa voa alerjika lazaina fa nihinana an'ilay vary zao nefa tsy izay fa le lagaly le kakana Sarcoptes cabei na tonga an'izy io ny mifampikasika tsikisianao fampindrana servieta mandeha milomano eny ana mandeha milomano le olona dia makany lagaly ny mipetraka amin'ny sezona ny naty bus ny naninaniny eny dia mety mifindra amin'ny alalan'izay le kakana ny lagaly dia lasa mifindrana amin'ny olona. Tsy mifidy olona ity aretina ity saingy azo tsaboana soamantsara ny fanatonana mpitsabo ihany. Tsy mifindra ihany koa raha toa ka hita mialoha ilay soritra aretina. Sy mibotsimbotsina kely be dia be ny amin'ny tanany eny dia mangidihidy dia indrindraindrindra amin'ny alina dia jerena rehefa
kikisana izy io de mandasa taka maintimainty de avao taka mety mebe be foana lay lagaly amin'ny olona ray na ny ankizy na ny olo dehibe de mora tsabona kely ny lagaly fa aza andangan'ny olona hoe sarotra sabona zany ny lagaly. Ankoatra ny lagaly, aretina mateti-pahazo ihany koa tatoato, ny fahasemporana, ny areti-maso, ny areti-tenda, ny areti-nify, ny fikaran-tosidra ary ny areti-kibo noho ny fiovaovan'ny toetry ny andro tampoka, fanaovana mafana, fampiny torimaso sy fisotroana rano no fisoroana tena tsara hoy ny mpitsapo. Misaona ny tontolo ny fanatanjahantena ara-mekanika Nodimandry, isolofiny Rina Mam Patrick, nafantatry ny rehetra amin'ny solona anarana hoe Boom mpamily rally noho ny aretina nahazo azy. Izy izay efa nahazo ny anaram-boninahitra tompon-dakany Madagasikara ny taona 2012. Tsy izay ihany fa isan'ny nahafantarana azy ihany koa ny teo amin'ny tontolon'ny hip-hop. Farany eo amin'ny maresaka avy any ivelany, tsy mitsahatra ny firetana ho California ary vao maika manampitrotraka ny hafanana izay efa mampimenimena ny mponina any an-toerana izany. Isedra olana goavana amin'ny maripana izay hiakatra ambony dia ambony amin'ny herinandro avy io ao an-toerana hoy ny tompon'andraikitry ny meteo. Afitra Solondraibe sy Andry Rakotomalala. Niroso tamin'ny fanesorana ireo mponina manodidina ny 100 mahery ireo tompon'andraiki-pahefana any avaratra Amerika ny zoma teo noho ny firetana izay saro-pehezina ao California amin'izao fotoana izao. Aingana be ary atahorana ny fiparitana ity firetana ity noho ny hafanana sy ny rivotra mitsoka mafy any an-toerana. Efa maro ireo toerana noravain'ny afo izay mamotika toerana maro toy ny fambolena sy ny toeram-ponenana. Mbola mitohy izany hatramin'izao ary mbola atahorana ny rava-toerana maro hafa hatrany na eo aza ny ezaka ataon'ny mpamonjy voina dia toa zava-poana aloha izany hatreto. Misy fiantraikany lehibe amin'ny maripana hatranin'ny Los Angeles ity firetana ity, mitaraina amin'ny hafanambe avokoa ireo mponina. Ho an'ity ramatoa iray ity izao, tsy manana ireny ventilateur ireny ny tena ny ao an-tokantrano ka tonga manatona amin'ity toerana iray ity satria tsy zaka mihitsy ny hafanana ho hatrany nambarany. Rehefa ho tonga eo amin'ny 40 degré Celsius ny pic araka ny nambaran'ny mpamantatra ny mety ho toetry ny andro fa tsy maintsy hitrangy izany zavatra izany dia tsy maintsy miomana izahay amin'ny fampitaovana ny toerana ho ity tompon'andraikitra ity. Araka ny fantatra hatrany dia ho tafakatra hatramin'ny 40 degré Celsius ny maripana any California ao anatin'ny andro vitsivitsy ho avy. Tapitra ny fampahalalam-baovao tombo-kilasy tongovavy. Angasitrana fenanao tany an-tokantrano anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany fandarana ahoana marina Global News izay vetrano arahinao misesy ao aorian'izao fampahalalam-baovao izao. La disparu izay kosa ny lohateny horonan-tsary arahinao amin'ity aliny sabotsy ity rampitso alady kosa dia ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Arnaque Hollywood no arahinao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS. Ny sampana fampahalalam-baovao tombo-kilasy tongovavy mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.